zay rehetra ny anatinay dia misaotra anao zay. Amin'izay rehetra takatry ny sainay fa indrindraindrindra amin'izay tsy takatry ny sainay koa dia mankasitraka anao zay. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Anaran'i Jesosy. Amen. Dia tsika mbola hanao vavaka. Angataka amin'Andriamanitra mba tsy ho fahazarana, tsy ho zatra miaino, tsy ho zatra tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tadio tsara fa tamin'ny fiangonana voalohany dia tena nirehatra ny olona. Dia tonga amin'izay ny fahazarana. Dia manomboka lasa le fitarian'ny fanamasina tamin'ny voalohany lasa napetraka ho fomba mpivavahana. Tsy tarian'ny fanamasina intsony an'ilay fiangonana. Dia izay mahatonga antsika mitandrina tsara mba tsy ho lasa fomba mahazatra fa tena fifandraisana any anaty renao iombonanao amin'ny fanamasina. Dia nisy fotoana izao ny fanamasina namanga ny fiangonana tamina karazana hira ohatra. Dia ny olana avy eo lasa fahazarana ilay hira. Tsy mety raha voatsasiana ity hira ity, lasa fahazarana. Nefa tokony ho tarian'ny fanahy. Izay mahatonga ny boky ny Salama manambara hoe mihira firaham-baovao. Tsy midika izany hoe avela ny firana taloha fa Andriamanitra tsy azontsika ferana fa afaka manao firaham-baovao. Ataontsika hivavaka Tompo, aza vela andeha hampahazarana miaraka aminao tonga tao fanatrehanao indray androany. Aza vela iaino amina sofina zatra miaino, aza vela iaino amina sofina te ahaino zava-baovao, fa aoka ny foko vonona ndray zay tiana ho tenenina hanitsiana ny any anatiko, ampetiny toe-panahiko, ampahazoaina anao aka ho any aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa io izay tsirairay avy Tompo amin'izao maharay am-baovao izao. Izay rehetra mety ho hevitra mampiziriziry anay dia vangio izay Jesosy. Vangio izay mba tena andray fanitsiana ary tsy hoe saina taloha atsaraina le tianao iainana miaraka aminao, fa saina vaovao ao aminao sy avy aminao. Vangio ny fivorianay amin'ity anio ity indray araka ny fampanantenanao fa ty taona ity tao-pamangina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy teka mampitsara ho an'i Jesosy ary manasanao azo toerana itony fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Avy ireny hoe eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andro amin'ny maraina misy zavatra omen'Andriamanitra. Tsy miala maina izany omen'Andriamanitra teny fanahy sy fiainana, fahamarinana, manafaka tsy ho andevo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio manokantsika dia nomen'Andriamanitra loha hevitra anankiray indray ahafahana mianatra fontsika. Mba raha-pahatonga antsika eo aminy dia mianatra tsika mba tsy ho diso. Mianatra tsika mba tsy ho diso. Ny programan'Andriamanitra dia fanamboarana ny ao anatsika ampahazoaina azy. Mety ho lasalasa ny saintsika efa maninona no izy mila mahazoaina fa tsy za. Zao ny valiny. Raha vao tsy mahazoaina izy tsy afaka makanao. Nefa izay rehetra problema entinao eto androany tsy misy ratsy ohatry ny hoe ianao tavela eto. Ka tsy zakany, hoentiny. Satria tsy ity tany ity, tsy ity tany ity no tian'Andriamanitra andraisanao ny fiainany. Fa le miaraka aminy mihitsy any amin'ny mandrakizay. Zay mahatonga antsika tsy tokony ho reraka. Aza reraky ny itsina. Fa misy zavatra dangereux be rapitso.
vakanao aingana satria tsy eto ambony tany mihitsy ny programanao anao fa ao aminy any amin'ny mandrakizay. Rehefa mipetraka izay fomba fijery sotom-pisaina izay dia ninona entinao andro marina dia afaka ny hovalian'Andriamanitra tsy atahorany fa hampisaraka anao aminy. Ninona zany zao mavesatra. Tsy any amin'ilay mavesatra zao ny ao am-pon'Andriamanitra fa hoe raha vahako izao andro maraina mbola hivavaka ve izy rehefa avy eo. Atsangano tana izay maheno tsara hoe. Zany hoe izay mahatonga ilay ny fievitra tsy fievitrareo ary ny lalaka tsy lalanareo mizavatra zany mifanipaka. Ny mahatery antsika tsy hoe tsy hitany. Hitany fa tsy mahamaika azy satria ny mahatery an'Andriamanitra ny mandrakizay efarahanao fa tsy ny eto ambony tany efarahanao. Hoe aiza ny efarako? Ohatra n'iza re ny efarako eto ambony tany? Ny tena marina izay efarahanao eto ambony tany tsy manan-danja noho ny efarahanao any amin'ny mandrakizay. Izay mahatonga an'Andriamanitra tsy manaiky hamaly vavaka anao amin'izay mety ho hitany fa mety mbola hampijabaka anao ka averenao indray sy tonga anao ho lavitra azy. Fa za mahita fa rehefa tonga ny teny dia me mavesatra natony fotsika ny fandraisan-dahatra iombona aminy hatramin'ny farany. Loha hevitra androany dia nomen'Andriamanitra antsika nampitondraina ny lohateny hoe miombona amin'ny natiran'Andriamanitra mahagaga. Miombona amin'ny natiran'Andriamanitra mahagaga. Andriamanitra ny fahagagana izy. Ny anaran'i Jesosy mihitsy moa amin'ny boky Isaia dia hoe i mahagaga. Andriamanitra sy ny tontolony zany dia tontolo mahagaga hatrany. Izaka misy fotoana zany na toerana iangonana roa na telo amin'ny anaran'i Jesosy dia mila miomakomana ianao, kodikody ozy ny fomba fiteny, mila mailomailo ianao fa tontolona fahagagana tsy hazavaina indray no tontolo idiranao sy iainanao ary eo amin'ny fiainanao. Andro maraina zany zao tsy hoe réunion, session spéciale miracle. Ny tena marina, sekolim-panasitranana ny tenenin'ny tompo. Fa ao ambadik'izay afaka hiasa amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra hanasitrana anao amin'ny lafiny rehetra. Aza alefa any amin'ilay hoe ho sitrana ihany ve za? Fa alefa sy lavidavitra kokoa, maninona ny tsy sitraniny androany? Maninona no anrasany heritaona roa volana amin'ny herinandro ambony? Aiza le sakana na blocage any anatin'ny fiainam-panahiko mahatonga an'Andriamanitra tsy mahatoky ahy? Tena kaikinao, mahatoky anao ve Jesosy? Dia tena aza mbola valiana hoe ka. Raha nytitsika mety ie, fa tsy le ie iny le tiako hita. Fa rehefa mandeha tokoa ny fiainana, tena zay tokoa ve? Dia misy idirantsika ilay izy satria izay ataontsika androany hamaritra ny fahatokiantsika rapitso. Hébreu 13:8 zao nambarany teny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha mpanao fahagagana Andriamanitra hatr'izay dia titely anao fa mbola toy izany izy androany. Tsy hoe niena ny fahaiza-manao ny taoriana ny famonjena na taoriana ny azo fijaliana. Tsy niena. Tsy niena. Avereny hoe tsy mienaka. Exodus 2:1-2 anaran'i Jesosy. Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra, iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Avereny hoe mpanao fahagagana Jesosy. Salamo 4:3-4. Izy rery ny mpanao fahaganga-dehibe fa mandrakizay ny famindrapony. Avereny hoe mpanao fahaganga-dehibe Jesosy. Marka 4:4-6 zao ny tenenin Jesosy. Abaraiko ny zavatra rehetra hainao. Avereno ray eo amin'ny anaran'i Jesosy fantatro fa ny zavatra rehetra dia hainao, fa aoka ny sitraponao no atao. Zay ilay vavaka nataon'i Jesosy ary mampianatra antsika izany hoe Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra, fa ambony noho ny zavatra rehetra hainy ny sitrapony. Eto Jesosy dia maneho fangatahana anankiray averiko vakina ilay izy. Abaraiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity. Eto Jesosy dia mijoro mampianatra antsika fa ny raintsika any an-danitra dia mahay manaisotra izay tokony esorony eo amin'ny fiainanao. Na inona na inona. Kanefa Jesosy aoka ny tsy ny sitrapoka ane no atao, fa ny anao. Mila mahatoky an'i Jesosy tsika zany.
amin'ilay fotoana ny esorana ilay zavatra tadiavinao esorina iny. Fa vitany manaisitra an'io. Amen. Misy karazany ny endrik'isehoany ny fahaiza-manao n'Andriamanitra amina zava-panahy atao hoe fahagagana. Mazava ho azy fa matoa miresaka hoe zava-panahy, iresaka teo am-panahy indray tsika rehefa avy eo zany. Satria ny zava-panahy dia mahazo aina eo amin'ny toe-panahy, tokony ho raisina avy amin'ny toe-panahy, tehirizina amin'ny toe-panahy, ary mitahiranao ihany koa ao anatin'ilay zava-panahy ny toe-panahy. Averiko. Rehefa omen'Andriamanitra mirakla ianao, dia toe-panahy no hitehirizanao an'ilay mirakla. Avereno, toe-panahy no hitehirizako fahagagana hoe. Dia avereno, toe-panahy no hitehirizana ao amin'ilay fahagagana. Zany hoe, ilay fahagagana zany, zany mahita e. Matoa zany azavain'Andriamanitra hoe, reto ny tandremana rehefa miseho mirakla. Ho ataony sa tsy ataony? Ho ataony matoa mampiomana izy hoe, reto ny tandremana rehefa iseho ny mirakla. Tandremo sao dia tsy zaka. Raha vao tsy mana toe-panahy ianao, dia tsy zakanao ilay fahagagana, dia lasa ilay fahagagana no mahazaka anao. Atsangano ny tanantsika hoe, raha heninao tsara ilay izy. Ohatr'izao ilay izy. Ohatr'izao ilay zaka ny fahagagana. Tsy hoe zaka ny fanatrehan'Andriamanitra hoe ho aminy foana ianao, fa mety ho lasa zaka ilay fahagagana ianao ho varimbariana. Satria mahafinaritra be ilay fahagagana. Eritrereto kosa hoe zavatra impossible be teo amin'ny fiainanao. Saintsaina anie zany, ndao mba hiara-nofo kely vedentsika to dia hitsina indray rehefa avy eo aloha. Alleluia! Saintsaina hoe zavatra impossible be andro maraina. Miravo eto dia miravina ilay izy. Aza matahotra ka ataovy amen ka ataovy amen. Aza matahotra. Alleluia. Aiza ny toerana ilay toe-panahy avy amin'ny communion. Raha vao tsy maro toerana ilay toe-panahy, tena sako miteny ianao, fa amin'ny herinandro ambony tsy hanao sekoly intsony ianao. Zavatra lehibe ry havana, tsy hainao mandray fahagagana. Fa raha ny amin'ny fahagagana, afaka ataon'Andriamanitra zany. Tena te-hiteny aminao fa androany maraina, sakafo tsara fotsiny fonao ho azy. Fa afaka iseho no maha-Andriamanitra mahagaga azy. Tia mantsy fahadisoa-kevitra anankiray indray. Hoe hitsina ny toetra dia ndre voadaroka resaka toetra indray zao dia ndre mody miaraka amin'ny neninenina. Tsika aloha manenina foana fa tsara miova. Fa te hilaza aminao ao ambadik'izay fiovana izay mba miomana kosa e. Fa iseho Andriamanitra mahazo aina amin'izay hoe raha tia kategoriana mirakla ity no ataoko azo antoka fa amin'ny herinandro ambony hiverina sekoly io hitady angetaeta hirehitra ao anatiny ny fitiavana ny fanatrehako. Mihaino ve tsika? Eo zany ny tokony ho valitsika hoe tompo zay ho ataonao eo. Eto amin'izay ilay izy. Na Andriamanitra manao fahagagana dia tsy hita intsony ilay olona. Na Andriamanitra mbola tsy manao fahagagana dia iny koa izy ny tsy hita. Ny idealy tian'Andriamanitra ianarantsika dia izao. Na ho ataonao androany maraina tompo, na mbola tsy ataonao androany maraina satria ianao mahalala ilay fotoana tena mahamety. Ny aporotra foana anie. Marina izany e. Ne tsika anie dia raha ny tiantsika androany maraina dia vitaina daholo. Fotsy Andriamanitra anka ty tsy androany. Manaiky ianao fa mpanjaka ohatrohatr'izay zany mpanjaka ka. Mila manaiky tsika mianatra an'izay fitondran'Andriamanitra tsara izay. Marka 6:56, raisiny baibolitsika anie, ny anaran'i Jesosy. Ary nataiza no nidiran'i Jesosy natao amin'ny vohatra, natao an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja ny marary, ary ny olona nangataka nendry na dia nisotra viavin-damany ihany azy, ary sitrana izay rehetra nanendry azy. Halleluia! Anisan'ny fisehoan'Andriamanitra amin'ity zava-panahy atao hoe mahagaga na fahagagana ity dia na iza. Andriamanitra tsy misafidy toerana fa Andriamanitra tia hita fo. Jesosy afaka maneho ny maha-Andriamanitra ny impossible, afaka mamonjy ianao na iza. Avereno hoe na iza. Tiako zany misy fahadisoa-kevitra. Any amin'ny supérieur amin'ny fito ka hatramin'ny valo misy mirakla. Diso izay.
Naiza naiza toerana mikafanao fo ifandraisanao tsara amin'Andriamanitra dia afaka iseho Andriamanitra aneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao. Maninona misy fivoriana andro amaraina, sisaky ny fotoana misy fivoriana. Satria avy ao amin'ny fiombonana Andriamanitra, dika ilay fiombonana ilay tenenin Jesosy hoe mitokanao amin'ny efitrano mangina enao sizy. Zay ny communion, enao sizy. Fa avy ao amin'ny communion rehefa manomboka miamasaka sy mety ny fifandraisanao sy Jesosy, dia tian'Andriamanitra ho hita amin'izay ny union, miray trano ivavahana, miray fivoriana, miray saina, miray hevitra, miray fo. Zay mahatonga ty fotoana andro amaraina ity tsy napetraka mahafaka anao. Fa napetraka Andriamanitra fotsiny dia mba miara-manetry tentsika avany amin'izay misy antsika ihany ho avy manome voninahitra an Jesosy, satria hoe manome voninahitra an'ilay mpitoro teny. Amin'ny etaeta hoe tompo invitenao amin'io fotoana io ho avy hamaly ny antso. Tsangano tanan'izay maheno tsara. Dikan'izay ny fahafahana maneho fa tafiditra amin'ilay union tsika dia ny faneketsika iombom-bavaka miaraka amin'ny rehetra. Razadiny fa tsy virjiny tokana nandehandeha tao amin'ny efitrano no tongava mpapakatra, fa virjiny 5 niara-niomana, niara-tafiditra. Anisan'ilay fiarahantsika manomana ho amin'ny fiaviam-papakatra ny fivoriana ifantohantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka ny androany maraina. Fa hiverina amin'ilay lesona tsy androany maraina. Raha tsy nahambony keraka io nangatano dia juste eo amin'ilay izy mihitsy. 2004 tany ampitan-dranomasina zay dia nisy asa tsy maintsy natao, dia nisy vola tsy maintsy nilaina. Dia rehefa nangonina ny vola teo am-pelantanana, toa nefa telo mirahalahy zay mpanompon'Andriamanitra nirahan Jesosy tany an-dafy tamin'izay. Dia nila vola en euro hividianana billet-na train. Marina fa mafana fotsika andeha tongotra fa tsy vita ilay asa, telo volana ve ianao andeha tongotra eny fotsiny. Any amin'ilay asa vita ilay izy, fa tsy nihafanamponao. Dia rehefa nangonina ny vola dia nitodika tany pasteur Rodolphe zay dia rahalahy tamin'izany mbola tsy pasteur, sy rahalahy serery zany ny sitraky ny tompo sa tena nitsetra serery ny sitraky ny tompo andeha hoany fa atao ahoana fa ny vola eo am-pelantanantsika fren'olona anankiray. Makahery rahalahy fa miandry ny se tao Paris zay dia se mandeha any zany. Eto ambavaka rahalahy fa dia zay zany dia fampitsetsetra teo. Namangy Jesosy. Dia zao napetraky ny tompo. Tsy anareo ny asa hozy izy, fa ay. Dia ny fona Jesosy farany eo an-tananay dia tsy ho vita ilay asa, fa ny eo an-tananao. Afaka hiverimberina ty zay. Vao vita mivavaka dia nitsaka ndre alleluia. Zay zany misy nandondona tao amin'ilay varavaran'ny trano nipetrahanay. Dia lasa ilay tompo-trano nanokatra. Dia verina avy any izy. Nisy olona ozy izy tena natotra n'ity valopy ity. Izy ilay olona mpiara-mivavaka ozy izy fa tsy te hiaona akory izy tonga dia napetrany fotsiny ilay izy. Sokafana ilay valopy frais anay telo train aller retour mialeo Paris makao Marseille makany Italie verina Marseille verina Paris. Tsy niotra. Zay ilay tiako hijorona vavolo, tsy niotra. Satria Andriamanitra fantany hoe zay ilay izy dia zay. Eo. Avereny hoe naiza naiza. Anaty bus, eny an-dalana, any am-piasana, ao an-trano, any am-piangonana, eny an-tokotany. Avereny eto Madagasikara, any ampitan-dranomasina, any eto Antananarivo, any am-province.
Matteo 9:20 anaran'i Jesosy. Ary zay narary rehetra dia nisotraniny avokoa. Mampatsiary ty teny ty ry havana fa ny rehetra dia afaka misitraka sy miaina fahagagana avy amin'Andriamanitra. Avereny hoe ny rehetra. Za, ny ankonako. Za tonga eto androany. Ry zareo tsy eto androany. Eny tsara fa matoa teto ny marary rehetra ny sotraniny avokoa. Nisy zaza tao, nisy ankizy tao, nisy tanora, nisy olon-dehibe, nisy zokiolona. Zany hoe rehefa hiasa Andriamanitra zany, mety io. Ianao zany aza mametra hoe za ihany angamba ny afaka hiasan'Andriamanitra. Anka, tsy hainao rerika, fa ny olona rehetra. Afaka mbola toy izy kely ve? Na ianao kristianina, na misy olona tsy kristianina, afaka hiasan'Andriamanitra amin'ny fahaiza-manaony mahagaga. Jaona 7:20 anaran'i Jesosy, mbola toy iziko. Zavatra raha iloha ihany no fantatro jamba teo aloha fa mahiratra izao. Ny 9:30, hatr'izay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba. Ny probleman'ity lehilahy teo amin'ny Jaona 7 ity dia nanana olana izy hatramin'izy voateraka. Na firina olana zava-mianjady eo amin'ny fiainanao, na hatrany amboaka, mety hoe teraka miaraka amin'ilay problema mihitsiny. Teraka miaraka amin'ilay problema impossible ilay olona, fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy dia azo vahana. Androany maraina, tiany Jesosy aheriny zanany rehetra tonga eto, fa azo vahana io manjoanao io, fa tsy any amin'ilay azo vahana ilay izy, fa ianao mihitsy ny tokony miova any amin'ilay toe-panahy mahazaka an'ilay azo vahana. Tineny akaikinao, io zavatra io azo vahana hoe fa tsika koa azo ovaina hoe asotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Na hatrany amboaka, na efa ela be, ary teteny aminao fa na mety efa hoatrany amin'ny razam-be anao, zany hoe mbola tsy teraka ianao ny efa nanaraka ny tetiaran'ny fianakavianareo ilay problème, androany maraina afaka hivaha zany. Eto amin'izay ilay izy tsy any amin'ilay hovahana, fa any amin'ilay ao anatinao hovaina mba hazaka n'ilay zavatra hovahana sy mba hahatonga anao tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra na ho ataony aza ilay fahagagana. Amen moa e. Genesis 9:14 asesitsika mihitsy ilay karazana olona ireo mba hisokatra ny ao anatinao, fa manana ianao manana an' Jesosy. Tsy diso ny fonao miantso an' Jesosy. Mila manamparetana kely fotsiny ianao, fa izy kosa aloha tsy ianao sitrapony tonga eto, andraso kosa aloha ianao sy za no tonga eto, anao sitrapony, fa tsy izy ny tonga eto, anao ny sitraponao. Fa ny amin'io azo atao io. Ohatra mbola tsy resy lahatra tsara ianao, fa ohatrany nazary tsy jerijerenao koa, ohatrany modimody anaty kahie eo ianao. Azo atao io. Azo atao io. Fa fotsiny maninona ilay izy ny tsy ataony? Zay ilay mila azonao mba tonga anao tsy kivikivy sy ketraketraka miatrika amin'ny fiainanao. Mahatonga ilay izy tsy ataony misy zavatra tiany amboarina sy avoaka avy ao anatinao. Zay tsara lavitra no le olana miva everinao fa efa tsara. Tena kaikanao, tsara ne le olana rehefa miva hoe, teneno izy. Fa tsara lavitra raha miova ianao hoe, zay. Asotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa hoe. Sekolim-panasitranana aza variana fotsiny eo amin'ilay hoe zava-panahy amahana ny manahirana, fa midira eo amin'ilay hoe toe-panahy amahana n'ilay manahirana an'Andriamanitra. Retsika izay manahirana an'Andriamanitra zao dia zao omeny io androany maraina. Eto zao misy misaina, ka zay tsy ilana sekoly ene. Zay be problema ny tonga eto. Misy olona dia fa tsisy problema intsony fa mbola tonga eto izy. Satria tsy problema intsony ny fandraisany amin'Andriamanitra, fa ilay mifandray amin'Andriamanitra mihitsy ny efa mahafinaritra azy. Engany mba ho azonao zany dia mba tsy hamita teny ianao. Genesis 18:14 moa misy zavatra mahagaga zay tsy hain'i Jehova va? Amin'ny dikateny fototra izy dia hoe moa misy zavatra faran'izay sarotra ka tsy hain'i Jehova ve? Dia hozy izy Andriamanitra, amin'ny fotoanany raha avy ny taona toy izao hiverina aminao dia sarahana zazalahy.
Zany hoe Sara io zany a tena efa problema be mihitsiny. Tsy Sara problème fa le zavatra ny ainany. Sady efa lehibe izy a. Efa nahazo taona izy a. Maty ny kibony a. Momby izy a. Efa nitsahatra ny efa ménopause izy. Zany hoe ray am'ireo zany no miva mbola misy efatra miandry. Ohatra fotsiny velona ny kibony mbola ménopause izy. Velona ny kibony a tsy ménopause tsony izy a dia momba indray. Azontsika ve? Fa ozy izy Andriamanitra azo atao zany. Ary nataony zany. Tsy misy zavatra sarotra etsika eto ka tsy hain'Andriamanitra vahana. Ny sarotra dia nitoetra antsika, tsy omentsika mba ho vain'Andriamanitra. Fa za mahita fandroa maraina isy hanome eto. Amen. Luc 18:27 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay vao nampiretina ve? Alléluia. Fara-potoana. O Jesosy, zay zavatra tsy hain'ny olona hain'Andriamanitra e. Amin'ny dika teny fotsitra dia hoe les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Dia ataoko mazava kokoa izy, sont possibles avec Dieu. Ny zavatra rehetra, ny aretina tsy sitrapanafody, ny aretina mbola tsy nahita mpanafany, zay trangam-piainana everitsika efa tara loatra. Efa tokony tamin'ny herinandro zany pasteur fa tsy possible intsony. Androany maraina afaka ataon'Andriamanitra possible. Efa tokony tamin'ny herintaona efa tara be tsika mbola afaka ataon'Andriamanitra zany. Andriamanitra ny tompon'ny fotoana. Tsangany tana izay maheno hoe misy zavatra tian'Andriamanitra hiazakazahana be ma tsy atao ato fa hiverina izy. Dia reglena daholo ilay tokony ho reglena satria vonona ianao no ampakarina. Amen. Misy ny heverintsika efa tsy misy ny azo atao intsony. Na ianko hoe tapitra ny fe-potoana afaka anaovana azy. Andro maraina avereny tsara fotsiny sainao fa vitan'i Jesosy zany. Abakoka toko 1:5 aminaran'i Jesosy. Jereo any amin'ny jentilisa dinio ary gaga de gaga. Teny fikasana efa nenantsika daholo reo mody averiko androany reo e. Ny teny fikasana teny Andriamanitra indray mandeha hoe valabla ao aorian'ny fotoana itenenany. 2010 izy ny teny hoe marary rehetra sotrany avokoa. Valabla nanomboka tamin'ny 2010 40 taona lasa zany zay. Fa isaka misy fivoriana zany dia prévu 100% foana zany vokatra. Teny kikinao ampidiro isan'le 100% ianao hoe anaty fifantohana hoe amin'ny toe-panahy tsy mamita tena, tsy hamitaka an'Andriamanitra, tsy ho mora miala amin'Andriamanitra. Miala ny an-tranony zany Jesosy, ataoko an'izay dia azonao. Miala ny an-tranony Jesosy manao programa hoe ny rehetra izay tonga eo dia omeko. Na zareo tsy tonga ary. Fa omeko an'izay eo. Misy an'izany raha zany hoe mailomailo fa misy an'izany. Manao zavatra amin'ny andronareo aho Jehova zay tsy inonareo na dia ho lazaina aminareo aza. Misy zavatra tsy mampino teny aminao andro maraina. Ary zany tian'Andriamanitra nanganana antsika. Fa na tsy mampino aza afaka ho ataon'Andriamanitra raha mety ny fonao. Avereno na tsy mampino azy hoe. Ny dikany hoe tsy mampino zany na ny pasteranao ary miteny hoe tsy possible zany. Misy mihaino ve? Zany hoe nazary zany ny antanao rehefa avy hoe pastera misy zavatra nazary miteny hoe ohatry ny hafa ohatry ny mazamaza ny zankanareo zany Nazary mety tsy mino le izy fa vitan'Andriamanitra zany. Mba mitsikimo hoe tsy sarotra zany io fa aiza ny sarotra fo, aiza ny sarotra toetra, aiza ny sarotra fifandraisana amin'Andriamanitra. Any no hojerevantsika rehefa avy eo fa asain'Andriamanitra tany saina izy mba hisokatra ny ao anatsika hoe tsy sarotra io dia aza mitady anio any amin'ny toeran-kafa raha sedra mbola tsy omeny le izy. Zay koa ray tsy hoe tsy omeny dia hitady lalakafa ianao hoe ny ao amin'ny tompo ohatry ny ela be, ny ao amin'ny tompo ela be ne ohatry ny loza fa fiadanana fa ny any amin'izay mahateritery ianao any ohatry ny fiadanana amboalohany fa mitandrema fa loza ny fiafarany.
Zay mahatonga antsika miverinao ny principe en communion. Ny principe en communion dia zao, aza mitady izay ilainao ivela ny fiombonana. Miverenao ny fiombonana dia manana faharetana. Avelao Andriamanitra hanevo sy hanamboatra anao, hanananao faharetana. Faharetana ilainao lavitra no valim-bavaka. Averiko. Vokatry ny fanahy atao hoe faharimpo, faharetana, patience, ianao mahay miandra, ianao tsy monimony eo am-piandrasana, dia tsara lavitra noho ny valim-bavaka mahatery anao. Satria hozy izy Jesosy, zay maharitra hatramin'ny farany, fa izy tsy niteny hoe zay mahazo valim-bavaka vao maraina no vonjena. Hitanao ny calculn Jesosy zany tsy valim-bavaka androany, tsy hay hoe ahavonjy anao sa tsy ahavonjy anao, fa faharetana, kalitao anatoetra volamena be. Ny olona rehetra mikoropaka ianao mitsika. Ny olona rehetra menimeny ianao misaotra. Ny olona rehetra kivy ianao courage. Satria manana faharetana. Ny faharetana tsy azo ao anatin'ny ray andro. Dika le faharetana ary tsy ray andro. Fa ny faharetana azo arakaraky ny iarahanao amin'Andriamanitra ka ianaranao, fa tsy mamitaka izy rehefa niteny zavatra taminao, fa hitranga io ara-potoanany, fa mila mahay miandry ianao satria manana azy. Na ny incroyable aza, na ny tsy mampino aza, tenin'Andriamanitra dia mampahery antsika fa azo atao. Jeremia 33:3 aminaran'i Jesosy, antsoy aho dia ho valiko ianao, ampisehoko zavatra lehibe sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Misy zavatra zany tsy fantatrao, tsy fantatro. Fa ataontsika eny seminera fa tsy fantatsika mihitsy ilay izy. Fozy Andriamanitra vitako izay. Enjana ane zany e. Andriamanitra zany tsy voafetra eo amin'ny fantatrao. Fa Andriamanitra afaka miasa mihoatra noho ny fantatrao. Hiditra amin'izay tsika rehefa avy eo zay no atao hoe fanotronana rehefa mety ny toetranao. Tsy voatery izay fantatrao zany ny vitan'Andriamanitra, fa na ny tsy fantatrao koa aza vitan'Andriamanitra. Ny fantatra dia voafaritra amin'ny zavatra efa nitranga no tantaraina taminao ka mba hitanao sy tadidinao. Mbola misy izay faran'izay tadidinao. Fa eto Andriamanitra mampanantena fa na mbola tsy nitranga, mbola tsy hita tao-pon'ny olona, na niditra tao an-tsain'ny olona, na oviana, vitan'Andriamanitra atao sy tanterahana eo amin'ny fiainan'izy rehetra manana fitiavana azy. Tena kaikinao tsara ianao mahafantatra zavatra be dia be hoe fa Andriamanitra mahavita hoe zavatra ngeza be tsy fantatrao hoe mahasotiaka mafitsara ho an'Andriamanitra Jaoba 5:7 tia anisan'ny zava-baovao ty ny anaran'i Jesosy. Fa raha toa kosa dia hitady an'Andriamanitra, ary Andriamanitra ihany no hotolorako ny teniko, dia Andriamanitra izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa. Amin'ny dikateny malagasy izy dia hoe manao mirakla tsy takatry ny saiko, fa amin'ny dikateny fototra izy dia hoe mirakla tsy ahitadiavina. Introuvable. Zavatra tsy hita na ho tadiavina aza. Fa hozy Andriamanitra, afaka ataoko izany eo amin'ny fiainanao. Amen. Korintiana 2:10 zava-pahanaly resantsika io. Zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fanahy hozy izy dia nanome fanomezam-pahasoavana, fanomezam-panahy, ary ny anankiray ny manao fahagagana. Ny fanahy masina dia mitondra nyity fanomezana. Fanomezana le manao fahagagana, fanomezana le fahagagana, fanomezana fa tsy vokatra. Nefa ny mamaika an'Andriamanitra tsy fanomezana fa vokatra. Tsangano tana izay maheno tsara hoe averiko. Le fahagagana resantsika hatramin'ny fiandohan'ny fivoriana, fanomezana. Ny mamaika an'Andriamanitra tsy fanomezana fa vokatra, fruit. Ny vokatra nefa toetra. Avereno, toetra ny mamaika an'Andriamanitra hoe fa tsy fahagagana hoe. Avereno tsangano tananao dia ataovy. Toetra ny mamaika an'Andriamanitra hoe tsangano tananao fa tsy fahagagana hoe. Avereno farany, toetra ny mamaika an'Andriamanitra hoe fa tsy fahagagana hoe. Ainareo mahatonga ny asaiko atsanganao ny tananao iny. Mba ho tadidinao zany teneninao zany. Miteny am-pononany antsika efa tsy hoe milalao hoe. Mba ho ren'ny tontolo ara-panahy, fa mba ho ren'ny fanahinao ny zavatra teneninao.
Rehefa makivaky ny fiainanao amin'izay ianao dia hitamberinao anatin'ny fonao fampahirezan'ny fanamasina fa tsy fahagagana ilay izy fa toetra. Fa rehefa disponible ilay toetra, afaka isokatra ilay fahagagana, afaka tonga fiainana ilay fahagagana, afaka ho lasa tontolo manodidina anao tsy miala aminao ilay fahagagana. Vao mihetsika ny tananao fahagagana, vao misaina ianao fahagagana, vao mijery ianao fahagagana. Tian'Andriamanitra ho tonga hatrany ny fahafahanao miaraka aminy. Fa jereo tsara fa ilay miaraka aminy mihitsy aloha fa tsy ilay fisehoany. Zay a. Hebreo 4:4 ny anaran'i Jesosy. Sady Andriamanitra koa no niara-nanambara tamin'ny famantarana sy fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanamasina ny zarazarainy araka ny sitrapony. Amin'ny dika teny malagasy izy dia hoe Andriamanitra niara-nanambara tamin'ireo karazana fisehoan'Andriamanitra mahagaga anankitelo izay ho resantsika rehefa avy eo. Misy ny famantarana, misy ny fahagagana, dia misy ny asa lehibe. Samy hafa ireo fa ho resantsika. Ohatran'ny hoe ianao zao rehefa tonga zany dia hoe anaovy gâteau misy karazany. Misy cake, dia misy mocha. Apeo pastera, inona mety ho ankoatran'izay? Gâteau ihany a? Forêt noire. Gâteau daholo zany a. Fa misy karazany. Dika teny fototra dia izao ny voalazany teny. Andriamanitra manohana ny mahavavolombelona anao amin'ireo karazana fisehoany ny herin'Andriamanitra. Miracle, prodige et signe. Zay no mahatonga an' Jesosy maika mba hisian'ny Pentekosta hidinany fanahy azahoanao hery mba ho tonga vavolombelon'i Jesosy. Enao ahafahan'Andriamanitra manamarina ny mahavavolombelona anao amina asa mahagaga ho vavolombelona fa miaraka aminao izy. Preuve ma témoin de Jésus anao zany le miracle. Ny tokony masoanao zany atao vavolombelon'i Jesosy tsara ianao isanandro. Fa ny fijoroan'Andriamanitra ao ambadik'izay tosiny soamarininy le mahavavolombelona anao amin'ny alalan'le fiaina mahagaga. Dikan'izay tsy mahamaika zany le fanamarinan'Andriamanitra raha ohatra ka tsy vavolombelona akory ianao. Avereno vavolombelon'i Jesosy aloha za hoe amantoetra. Zay vao miseho ny fahagagana. Zay vavolombelona hoe. Zay mahatonga antsika rehefa mareo marikinareo mijoro vavolombelona dia misy karazana le vavolombelona. Vavolombelona anankiray ny zavatra mafy be ohatr'izao, ny zavatra sarotra be ohatr'izao, niditra tsehitr'Andriamanitra ny valy izy, voninahitra ho an'Andriamanitra dia nitehaka daholo ny olona. Misy vavolombelona faharoa indray, ratsy toetra be taloha, fa rehefa nanaraka an' Jesosy lasa tsara toetra. Vavolombelona koa zay. Eto amin'izay le izy. Rehefa miova ianao dia lasa vavolombelon'i Jesosy ianao. Lasa maneho an' Jesosy ianao sy ny toetranao. Ianao zany rehefa tsara toetra dia manomboka hitan'ny olona hoe tena kristianina ireny. Ary tena misy, ary mety tena misy ihany zany Jesosy zany raha ny toetrany zareo ilay ao andrefa tanàna ao, zareo tena mandefitra. Ianao zany amin'io fa miady amin'ny tenanao amin'ilay ao andrefa tanàna ao. Noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Zay le fijoroanao sy mifanekenao ho vavolombelon'i Jesosy zay. Dika le vavolombelon'i Jesosy zany dia zao, raha eto moa Jesosy zany fa exemple hoe eo zany Jesosy zao tenenin' Jesosy maty dia ianao vavolombelona, marina zany. Nitsangana tamin'ny maty dia ianao vavolombelona, tena marina zany. Afaka mamonjy anareo dia ianao mijoro vavolombelona, marina zany zavatra tenenina zany. Mazava be raha iteniny olona, inona koa ny teninao fa marina, inona koa ngamba ny aina zany? Ie. Zay mahavavolombelona an' Jesosy anao. Amen na? Dia averiko le teny, Andriamanitra manohana ny mahavavolombelona anao amin'ny famantarana sy fahagagana ary amin'ny asa lehibe. Mendrika ho an'olona vavolombelon'i Jesosy amin'ny mantoetra, ny vavolombelon'ny hery avy amin'i Jesosy amin'ny fahagagana. Averiko. Mendrika ho an'ny vavolombelon'i Jesosy amin'ny mantoetra, avereno, vavolombelon'i Jesosy amin'ny mantoetra hoe? Avereno, vavolombelon'i Jesosy amin'ny mantoetra hoe? Dia hozy izy le teny eto mendrika ho an'le vavolombelon'i Jesosy amin'ny mantoetra, ny vavolombelon'ny hery avy amin'i Jesosy amin'ny fahagagana. Alleluia.
Asan'apôstôly toko faharoa ny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ry lehilahy Israely miaino zao teny zao. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Anankitelo ilay voalazako teo mandrafitra an'io zava-mahagaga io. Raha fitinina ilay izy dia mirakla fotsiny, fa misy karazany ilay izy. Eto dia voalaza fa misy ny fahagagana, mirakla, misy ny zava-dehibe mahatalanjona, prodige, ary misy ny famantarana na ny signe. Ohatra hoe ny hamantarana an'ilay pastera rehefa tonga ao dia manao an'ilay suite maintimainty be miglobaka be izy satria manafina ny kibony izy. Zay ny hamantarana azy, signe. Mazava ve zany? To dia azonao hoe? Ake zay netreretinao zany. Na mety tsy netreretinao kosa maninona. Signe, misy zavatra, misy zava-mahagaga omen'Andriamanitra amantarana fa azy ianao, sy manaraka azy ianao, sy mino azy ianao. Ny zava-dehibe mahatalanjona na ny prodige dia matetika fanehoan'Andriamanitra ny heriny mi-influencer voary nature. Tonga dia zavatra ngeza be zany. Ohatra hoe exemple to dia hazava aminareo ilay izy. Mijanona amin'ny masoandro, mitsahatra ny tafiotra, reny prodige. Dia misy ny fahagagana na ny miracle. Tamin'ny andro Mosesy hiezaka nazava an'ilay izy miaraka fanampifana azy mihaino tsara tsika. Exodus toko 4:7-7 ny anaran'i Jesosy dia hoentinao eny an-tananao io tehany io izay hanaovanao ireo famantaran'ireo. Nasain'Andriamanitra natsipy le tehana ny vadika ho tonga menarana. Dia ento ozy izy eto ento eny an-tananao le tehana dia ataovy le famantarana ho an'ny zanak'Israely tsy mino. Fa rehefa atsipinao le izy ka miova menarana dia zay ny proof fa niaona tamiko ianao. Tsangana ny tanan'izay maheno. Zany hoe tsy zavatra hoe mitranga, tsy hoe misy olona sitrana zany, fa misy olona mino. Zay le signe. Raha fanazavana amin'ilay bokyny amin'ny tantaran'i Mosesy io fa ho hitantsika eo avy eo. To dia mety olo menoatra ary ahy. Rehefa niteny amin'izay Jesosy eo marika toko 4:10, zao famantarana zao anarak'izay mino. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Zany hoe ny fanasitranana zany dia famantarana maneho fa mino an' Jesosy le olona, na le mivavaka ao amin'ny marary na le marary entina ambavaka. Dia ozy izy Andriamanitra atsipazy le tehana dia mivadika menarana. Ny zava-dehibe mahatalanjona na ny prodige dia hitantsika anaty loza folo misy karazany be dehibe loza folo tao fa jereo fa ny loza folo nanairan'Andriamanitra ny Farao sy ny Egyptianina dia tsy hoe fahagagana tao an-trano, fa tonga dia zava-mahagaga ny seho manerana ny tany Egypta. Manaraka tsara tsika. Ohatra, rehefa miteny zao Andriamanitra hoe hisy lalitra dia feno lalitra eraka Egypta. Rehefa miteny Andriamanitra hoe kapohy ny vovoka lasa moka dia feno moka eraka Egypta. Korotana ny lutte contre le paludisme tamin'izay. Enjana be nazo an'ilay projet tamin'izay. Satria tsy havonona fa raha vao mahita vovoka ianao dia lasa moka. Prodige satria manerana toerana mivelatra hitan'ny olona be dia be. Fa ny fahagagana amin'izay. Eto amin'izay le définition le fahagagana. Miracle amin'izay le sahatsika. Toy izy Andriamanitra. Raha mitady fahagagana ozy izy Farao. Sokafa eny Exodus 7 azafady. Exodus toko 7. Exodus toko 7 ny andininy 7. Vaky toy izao minaran'i Jesosy. Raha miteny aminareo Farao ka manao hoe manaova fahagagana anambaranareo dia lazao amin'ny Arona hoe raisy ny tehanao dia atsipazo eny atrehan'ny Farao dia ho tonga menarana izy. Amin'ny dika teny fotsiny izy tena hoe ozy Andriamanitra raha mitady miracle Farao dia asia voalain'ny Arona ny tehana dia atsipazo eo anoloany. Dia mandinika tsika mitovy ohatran'ilay tamin'ilay famantarana ihany ane zany. Satria mitovy ihany ilay baiko nomen'Andriamanitra. Atsipazo ny tehana mba hampiaiky ny zanak'Israely fa zany aniraka anareo. Fa raha mitady fahagagana ny Farao dia atsipazy ihany ilay tehana. Zany hoe ilay zavatra atao mitovy fa ilay vokatra ny samihafa.
Satria rehefa natsipletehana mivadika menarana, mba nanipy koa farao sy ny omby asa dia mivadika menarana, eto amin'izay ny mahafagagana azy. Nately ny tehany Arona, ny tehany omby azy. Zany hoe, le sinina zany manampy anao ino, fa le mirakla tonga dia mandrava mihitsiny ny asan'ny aizina, ary manaisitra ny fahefana tsy ny ampelatana ny fahavalo, amin'izay mety heveriny fa asa ratsy tiany atao. Mety tsy azontsika hoe inona le tehana nampiasain'le omby asy, ino le antsointsika amin'izao hoe baguette magique. Zany hoe ny fahafahany manao ny zavatra rehetra avy any amin'izay fifanekena ratsy ataony any amin'ny tontolon'ny aizina sy ny devoly, dia ny concentré ny devoly tao anatin'iny fitaovana atao hoe baguette magique iny. Mezan'Andriamanitra fotsiny izy Andriamanitra hoe samy manipy fa ho hitanareo ny atao hoe miracle tsy maintsy mandresy magie. Maheno tsara tsika? Toiziko. Teo anoloan'ny ranomasina mena, Exodus 14:19, ty zao sinny amantarana fa an'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'ny anaran'i Jesosy, ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tompon'i Israely dia nifindraka nakeo aorinany, ary ny andrahona nifindra niala teo aloha ka nijanona teo aorinany. Tonga dia misy fiarovana manokana, mampiavaka manokana ny zanak'Israely. Avereno hoe famantarana izay. Avereno famantarana fa miavaka ry zareo. Famantarana fa an'Andriamanitra ry zareo, avereno izay. Ok, ny atao hoe prodige, taditsika amin'izay le prodige, zavatra ngeza be, dia rehefa nanomboka nanintsitra ny tanany Mosesy ka naninona ny ranomasina? Saraka. Raha ny tena marina zany, raha resaka voambolana ny resantsika, ianao te ho tonga eto hianatra. Ny ranomasina mena misokatra zany tsy miracle, fa prodige. Fa rehefa nikatona ka nitela ny Egyptianina le ranomasina mena, dia izay izy nivadika ho fahagagana na miracle. Tsangano ny tanana izay maheno hoe, oza misy miteny, rehefa mitranga fotsiny le zava-bagaga andro amarina dia efa ampy izay. Eny, ambavelao makafy tantaran'le izy. Ny anao koa, ny anao hoe fantatry le zavatra andrasanao e. Azonareo mahafinaritra le izy, zany hoe le ranomasina mena nisokatra zany ahafahany zanak'Israely miampita. Ry zareo nandeha tao ambany rano ary tsy fahagagana ny anarana izay fa finoana indray koa. Satria ny bokin'ny Hebreo ny teny hoe finoana ny nandehanany zareo tao ambany rano. Eny efa ny antsika dia efa hoe miracle, tsy maninona, miracle foana zany. Fa mba mianaritsika hoe misy zavatra samy hafa ao amin'le zavatra tian'Andriamanitra atao. Zany hoe raha vao eo zany, raha vao miracle zany le hitranga, dia ohatr'izay tonga dia voatelina ny baguette magique, voatelina ny Egyptien, ohatr'izany. Alléluia. Alléluia. Iresaka momba ny tamin'ny Pentekosta vetivety indray ary dia amin'izay mahazava amintsika bebe koa hoe ohatry ny ahoana ny fahasamihafandreo. Signe na ny famantarana asan'ny apôstôly toko 2:7. Ary fahagagana sy famantarana marina nataon'ny apôstôly, signe et prodige. Fa indrindrindrindra ny namantarana fa mpianatra feno ny tao amin'ny efitra ambony. Ahoana namantarana zareo? Ny teny tamin'ny teny pirenena samihafa. Dia izay ilay tenen'i Jesosy, izao famantarana izao arak'izay mino, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Avereny hoe famantarana zany iny hoe ny zava-dehibe mahatalanjona na ny prodige, dia le feo rivotra ny fofofofo avy any an-danitra, le afo tahaka ny lela isaky ny tampon-dohan'ny mpianatra tamin'ny 20 zareo tao, niarana natrika, niarana hita, en'ny olona le rivotra fa tsy hoe zareo rery na eno. Ny prodige zany tonga dia ny rehetra maheno an'le izy, na ny mahafantatra na ny tsy mahafantatra. Ao miracle tao anatin'izay dia le taoriana ny Pentekosta. Taoriana Pentekosta, Petera sy Jaona nanangana le marary paralysisatra ny amboaka, izay 70 taona teo am-bavahadiny tsara endrika. Ten'Andriamanitra miteny fa miracle hono ny anaran'iny, dia manazava aminao. Alléluia. Toiziko.
Korintianina 4:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Ny amantarana fa ao amin'ny Kristy ny olona anankiray, dia olom-baovao izy. Manana fiaina baovao. Rehefa miteny izy dia tonga dia fatapatatra hoe an Jesosy ny olona iny. Vao miaraba izy dia tsy miteny hoe miaraba tompoko salama e. Fa tahiny Jesosy e, tahiny tompo e, miova ny langage, ny amantarana hoe an Jesosy ny olona iny. Tokony ho fantatra any amin'ny fiarahamonina misy antsika zany fa nanolo tena ho an Jesosy tsika. Tokony miseho io famantarana maneho io. Misy olona miteny hoe lozy ty mitrangy ty, ianao rery miteny ry fiadanana ny ao ambadika io e. Fiadanana amin'ny ahoana arako le izy rehefa rehetrarehetra mitanisa eo izy eny. Zay tany izay nefa ndray mpimaso no amadin'Andriamanitra an'izany ho miara-miasa maso. Na andevozana efa 100 taona 4 génération zanak'Israely, Andriamanitra kay nanao caisse d'épargne. Ary fantatr'Andriamanitra fa raha omena vola isam-bolana ry zanak'Israely reo, lany amin'ny fandehanana etsy sy eroa sy fividianana ny etsy sy eroa ry zareo. Andriamanitra mitsinjo lavitra mahatonga ny vola mihetsika. Alléluia! Alléluia! Tena akaikinao, tsy very le izy anie. Avereno. Le karama tsy nalohan'ny Egyptianina hoe, navadika zareo volamena. Dia rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra hoe, dia le volamena hoe, naverina ny zanak'Israely. Tsy very anie le izy, nangonina le izy. Omenanao amin'ny fotoana mahavonina anao. Vonina! Tsy iny le teneninao iny le izy. Le hita n'Andriamanitra fa mety amin'izay. Afaka pahitanao n'Andriamanitra fa mety amin'izay ianao. Oza misy teny hoe, mety, vonina. Maninona? Vonina amin'izay ve ianao? Voaraintsika ve zany? Tsy very le izy. Nangonina. Mba omenanao fotsiny ara-potoana. Ahafahanao miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa iteny Andriamanitra hoe namboatra taberna kely, dia mba manana volamena ho entiny ianao ndry. Haikay ho amin'izay kay le nanomezanao an'le izy. Sasaka iravaka volamena hatrany tabokatra ny Paladia. Haikay izy ka hanaovana ny taberna kelinao kay. Alléluia. Misy famantarana amantarana fa an Jesosy tsika, olom-baovao isika. Ny prodige na ny zava-dehibe mahatalanjona tarafin'ny olona, dia izy Petera 2:1-9 naran Jesosy, toy ny jiro mahazava amin'ny fitoerana maizimaizina izany. Enao lasa fahazavana zao tontolo zao tahaka an Jesosy. Tsy hoe fahazavana ho amin'ny fikambanana ianao, fa fahazavana ho an'izao tontolo zao. Zao tontolo zao no mahita taratra sy impacté positivement avy amin'ny mahamazava anao. Fa ny maso ny jiro ny teny, raha tsara maso ianao, raha tsara ny masonao, dia hazava ny tenanao. Raha ratsy ny masonao, dia ho maizina ny tenanao. Aoka ny fahazavanao, ahazava ny hafa. Ny programan'le jiro nampirehetina teo tsy ho anazy, fa ho an'le efitrano ilana fanazavana. Zay zany maneho amin'ny olona marobe ny fiovanao amin'ny mahafahazavananao. Manana maso tsara, mazava sy tsotra. Fomba fijerin'ny olona tena hoe, fomba fijerinao, tsara foana. Mahita irika foana ianao iresaka zavatra tsara. Vao miteny hoe le jirama, mahita irika ianao iresahana zavatra tsara, momba ny jirama. Amen. Zany lesona e. Tsika ne tsy hoe manao amaina dia hoe miteniteny foana rehefa tonga any an-trano e. Dia tsika isaina hoe ianao mahainao an'izany teny izany hono a, teniteny foana indray avy eo. Kina zany no antenaintsika eto. Tsy maintsy mife vava, mife fo, mife saina. Teneno izay tianao hitranga. Jesosy melohany nahafatesany efa niteny fa hitsangana. Ny zavatra hitranga androany le nitenenina tamin'ny heritaona e. Fa tsy le tenenina zao maraina zao, tsy hoe zao amin'izao vikorompaka anao, bonne journée bénie androany, bonne journée.
Ny rapito sofrana aloha fa ny androany mangataka ny famindram-pon'ny tompontsika aloha ny iravan'ny fivoriana. Fa le niteneninao tamin'ny herintaona hitranga amin'ity taona ity io. Tenena kaikinao, inona ndray zao ny teneninao tamin'ny herintaona hoe teneno izy. Dia teneno, ndao areniny zany hoe. Tsy miteniteny foana tsony. Manana fijery tsara, manana fijery mazava, manana fijery tsotra. Zay mitranga dia tsotsorina daholo. Afaka hiarina re zany. To dia tsotsorina fotsiny. Satria le toe-panahy fahatsorana mihitsy no mampiteny ny vavanao, afaka manatsotra zavatra sy afaka manatsotra resaka. Ny olona manao fahadisoana aminao tonga dia voavela amin'ny fomba tsotra, tsy mila hazavaina, tsy mila mibebaka, tsy mila mandoalika, tsy mila mifono, to dia voavela fa mila mibebaka izy. Fa ianao tsy miandra izay. Ianao zany tsy le herinandro alamina be mihitsy, zay vao misokatra kely hoe hiteo. Manana fiainam-pahatsorana fa tsy ampetenao zany. Ary indrindra raha mba tsotra ianao amin'ny hafa, tena mitsotra anao marina fa mba ho tsotra aminao koa ny olona any amin'izay, any amin'ilay tsy ampozinao, any amin'ilay ilana ho an'izay, ho sokafan'Andriamanitra ilay fahatsorana ndry ianao tsotsotro ohatr'izao foana miaraka amin'ny hafa, any amin'ilay fotoana, any amina aéroport misy olona tsy mahay miteny ny fiteninao anaty ianao very, tsy hoe very any amin'ny elo fa very ianao tsy hitan'ny trozay tao. Any Andriamanitra mampahita fitianao, manatsotsotra zavatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina satria zany ny iainanao talohan'izay. Tenenina kaikinao azadino hoe zay teneninao mitranga hoe dia zay ataonao androany hoe tenena izy miomana hoe fa iverina io ary tao tsy tenena izy iverina io atao tsy toizinao iverina io. Manao zavatra ratsy ianao miomana. Tsy hoe memea fotony tafatsika fotsiny miomana fotsiny. Fa raha manao zavatra tsara koa ianao voninahitra ho an'i Jesosy miomana koa fa iverina io. Andro maraina afaka miovy zany. Zay amin'izay le izy afaka ho tonga fiainam-pahagagana ny arahanao amin'i Jesosy rehefa manaiky ianao hiaina ny toetrany mba tsara fanahy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny olona rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'izay mitranga rehetra. Ataovy tsara fanahy foana no mivoaka avy any anatinao any. Taria amin'ny fanahy masina ianao. Na olona faran'izay to dia tsara fanahy. Olona faran'izay tsara toetra foana. Ny ao an-trano efa tsy resahako, ao an-trano efa tsara toetra foana ianao 100%. Amen. Ao ne ny tena hitana azy. Ao. Mahereza. Ao. Korintiana faharoa toko 5:4. Naran'i Jesosy. Mba ho atelin'ny fiainana ny mety maty. Zay amin'izay le miracle. Atelin'i Jesosy zay mety maty eo amin'ny fiainanao. Satria izy ny fiainana. Dikan'izay ho marina le tenin'i Jesosy ary marina foana moa izay teneniny satria velona hozy izy. Teo velona koa ianareo. Ninona mety ho velona fa matimaty eo amin'ny fiainanao? Sokafo ny fonao mba hahatonga ny fahaveloman'Andriamanitra. Amelombelona an'izany sy hahatonga ny fiainan'Andriamanitra. Itelina an'izay mety maty eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Ny toe-panahy mahatonga ny herin'Andriamanitra mahazo aina dia ny atao hoe fahalemem-panahy. Tsara toko 7:7 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy ary avy tamin'ny mahery no ivoahan'ny mamy. Ireo olona heverina fa mahery vaika niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny kery dia nisy fahamamiana tsy hita maso tao anatin'ny fony. Raha mbola hiteraka izay ianao na mety hoe zavikely sao dia tataitro indray ianao hoe fa asa fanompona mahagaga ty asa fanompona ity. Alleluia. Fa tongava aminao koa nefa arak'izay herinao. Fa ohatra hoe mbola hiteraka ianao na mbola hiteraka zavikely dia azonao atao hoe mahery mamy ny anarany. Mahery miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, mamy miaraka amin'ny fahalemem-panahy, complet tsara ny avà. Ny olona miaina fahamamiana ny mahazaka hery.
ny olona malefaka no anehoan'Andriamanitra hery faran'izay ngeza indrindra. Amintsika rehetra zany zao izay malefaka indrindra no anehoan'Andriamanitra hery ngeza indrindra. Ianao zany raha vao mikitakita be reny dia tonga dia hery le tsy tena 1% akory fa tsotsofina re amin'ny 0,05 no mipotra akity. Manao an'izay fotsiny le hery. Sady kofina le hery ny sahirana amin'izay manao an'izay fotsiny. Fa raha ianao le malefaka dia mamy tsara tena olona mahafinaritra ao an-trano dia miakatra ny tahan'le hery afaka amin'izay eo amin'ny fiainanao. Dia tsy mety mijanona intsony satria ny fiainanao mihitsy no lasa miaina fahamamiana ohatran'i Jesosy. Zany ny ainan'ny Mosesy, zany koa nijoroan'i Jesosy vavolombelona hozy izy. Ao amin'ny Matthieu 11:29, menara amiko fa malemy fanasa tsy miavona am-po zay ny ministère de puissance rehetra dia hialoava ny douceur na ny fahalemem-panahy na ny fahamamiana na inkoa ny malefaka. Avereny hoe mamy, malefaka. Salama fa 6:17 aminaran'i Jesosy 119:103. Endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely atao-mbavako azy. Ny tenin'Andriamanitra mamy no manampy anao hianatra hiteny mamy amin'ny manodidina anao. Obolona 16:24, to tantely ny teny mahafinaritra sady mamy mifanahy, mahatsara ny taolana. Efesiana 4:30-32, ny fiantraikan'izay fahamamy toetra izay dia tsy mora tezitra. Lesona andro maraina zany izay tsy mora tezitra manatika eto anehoan'Andriamanitra ny heriny faran'izay goavana. Izay mora tezitra eto zany zara raha mahita. Saotra ny tompo raha mba hampahitany kely noho ny amin'ny famindram-pony. Tena kaikinao aza mora tezitra hoe. Avereno, ny fo mora tezitra hoe andosira ny hery hoe. Avereno, ny fo mora tezitra hoe elany ny herin'Andriamanitra. Efesiana 4:7-10 ka hatramin'ny 2:30 aminaran'i Jesosy. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasenareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra, ny fangidiana, ny fahavinirana, ny fahatezerana sy ny fitapatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny lolom-po rehetra. Ary eo ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy nareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Jakoba 1:10 ka hatramin'ny 2:20, mbola manamafy an'izay koa Jakoba ny epistily izay soratany. Narany tompo, fantatrareo zany raha lamalalako kanjo, aoka ny olona rehetra alady aina, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Tena kaikinao ilaina le akamoana hoe ka mitezitra. Ianao zany afaka mampahery ny olona kamo. Hoe tena misy côté positif akamoanao io. Aza kamo. Aoka ianao ho kamo tezitra. Fa ny akoatr'izay mila mazoto. Teziko fa maninona ny hoe ho malainko tezitra. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana an'izay marina eo mason'Andriamanitra. Miperturbe vérité ny fahatezerana. Zay mahatonga anao tsy afaka maneho fahamarina anaty fahatezerana. Zay rehetra te hiteny marina dia zay tezitra aloha. Any aloha reglena. Hitanareo zay mahatonga le hoe an'ilay teo-panahy aloha. Olona tsy mora tezitra zany ny tian'Andriamanitra ampiainana an'ilay vie de miracle. Olona tsy mora sorena. Olona tsy mora tohana. Olona tsy manana lolompo sy lotompo. Reny zany manelingela ny herin'Andriamanitra tsy iseho amin'ilay mba tianao iseho. Misy fotoana ianao mijery le sira sady tsy mitombo le sira tsy ninona mitranga. Nefa mba hainao ihany hoe afaka hitombo ny sira, ohatra nampitombon'ny menaka sy le tamin'ny andro ny Elisa, nampitombon'ny mofo, ny hazan-drano. Reny matoa nomeny anairana antsika fa ny zavatra rehetra afaka atao e. Fa anatin'ny fo le problème, tsy tokony mora tezitra tsony manomboka androany, tsy mora sorena, tsy raha mora miakatra. Alleluia, fa raha mora tony. Tsy isaky mihetsika dia matsiaro foana ianao, le tsy mety ataon'ilay olona, fa raha mora manadino. Eto zany misy anarana hovaina raha mamy ianao, hovaina raha mahery, hovaina raha mora manadino,
ovaina raha mora tony be dia be zany anarana mila hoentiny amin'ny tribonaly zany a za to iovanarana iova mahery raha mamy raha mora tony sy raha mora manadino ilainao zany satria fanamasina malahelo raha vao tsy voafehanao ny fahatezerana raha vao tsy voafehanao ny fahatezerana dia ny fanamasina ny malahelo dia rehefa malahelo ny fanamasina tsy afaka miasa malalaka izy manampy anao ohatra anao rehefa le malahelo iny dia tsisy atanjavatra mihitsy ny journée vita ny tontolo andro fa tsisy ninona mitranga satria malahelo ianao tsy tokony malahelo zay mahatonga Jesosy miteny aza malahelo fonareo toiziko ary io ny falitona sy ny lolo-po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panany tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo aoka ho mpankatony teninareo ary aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny olona malemy fanahy dia olona miaina fahamamiana mizara teny mamy, olona malefaka. Obolona 15:1 ny fahamaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy. Na inky hoe ny fahamaliana malefaka. Rehefa antaniana zavatra ianao mba mianatra mamaly malefaka. Alleluia. Ianao zany tsy mahazo manao an'ity tsony valy braingina. Tsy mahazo manao izay tsony ianao avy amin'ny verbe irrégulier teny anglisy valy braingina to valy braingina. Oaka izay ny valy braingina. Valy malefaka tian'Andriamanitra hoena avy any aminao. Tena kaikinao rehefa antaniana ianao zao manomboka androany hoe dia tsy mamaly mahery hoe tsy mamaly braingina hoe fa mamaly malefaka hoe. Amen na? Obolona 25:15 aminaran'i Jesosy ny vava malefaka matapa taolana. Ny fahagagana dia afaka mitranga amin'ny alalan'ny fanosorana. Fa ny tian'Andriamanitra hitrangan'ny fahagagana dia amin'ny alalan'ny fanotronany rehefa mety ny toetranao. Azavaiko. Ao amin'ny fanotronan'Andriamanitra mampiasa vavanao. Amin'ny fanosorana ianao mampiasa ny tananao. Izany hoe misy contact. Makany amin'ilay birao dia ametrako tanana le latabatra le olona dia hivavaka. Onction zao zay. Le braon'ilay olona amin'io any Bekily. Dia raha izay finoanao zay zany dia tsy maintsy makany. Tsy ratsy le tanàna fa lavitra. Fa ao amin'ny fanotronana rehefa mety ny toetranao ao an-trano vao mifoha ianao no miteny hoe tompo le taratasiko any lasa ny Bekily iny mba pahitao fitia mba hivoaka soamatsara. Tsy mila makany ianao fa vava sy vavaka dia mitranga le fahagagana any amin'le toerana lavitra izay tsy voatery andehananao. Tsangan'ny tana izay mahely hoe izany hoe intéressant be zany ity fanotronana ity. Amboarina toetra. Amboarina toetra mpahazo aina an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao ampiasa ny vavanao. Tsy izay ihany mamaritra ny fanotronana. Ny fanotronana koa dia miasa mihoatra noho izay inonao. Rehefa nanipy an'ilay tehany Mosesy. Ovakitsika. Exodus 4 sakafo ny baibolitsika fa efa diva marantsika fa na dia zany misy lesona hoenja antsika mba hahery miaraka etsika. Zao ny teny eo amin'ny Exodus 4 ny andininy fa aiza izy teo? Andininy fa 3 naran'i Jesosy. Ary io Jehovah tamin'i Mosesy atsipazo amin'ny tany iny dia natsipony tamin'ny tany ka tonga menarana dia nandositra azy Mosesy. Eto zao Andriamanitra tsy niteny hoe atsipazo dia mivadika menarana io. Izay mampafanontronana azy. Satria le mirakla nitranga, le sinina nitranga tsy zavatra fantatry Mosesy fa zavatra tsy fantany nefa tena ny ilainy. Tena kaikinao amboary tsara fotsiny toetra hoe dia mankatò fotsiny hoe ten'Andriamanitra ny ambiny. Dia ohatr'izay koa tamin'ilay hoe mila fahagagana ho Farao hoe toy Andriamanitra atsipazo fotsiny ten'Andriamanitra tsy niteny hivadika menarana io dia hoatelo daholo dia aresa. Ao amin'ny fanotronana zany ny toetra ho mpanjaka tsy mila manazava resaka Andriamanitra. Fa mpanjaka mendrika ny fitokisantsika fa rehefa maniraka izy tsy ho loza le izy na ho zavatra ratsy fa ho tsara. Problemantsika zany indray dia hoe fa raha tsipoka dia mivadika inona aloha? Menarana ohatrany ahoana? Le manaikitra sa tsy le manaikitra?
Hitanareo zay karaza fanontaniana zay tokony apetraka any. Zay no mahatonga antsika mila manaiky ho malemy fanahy. Ny lamba malefaka rehefa avalim-balinao tsy mitaraina. Aza fanao an'izany, tsy manao an'izany io. Avalim-balinao io dia milamina io. Manaiky izy. Fa ny hazo miziriziro be, tapaka iny vao mety. Dikan'izay manaiky alefaka sy alemy fanahy. Fa tsy voatery ho takatry ny sainao avokoa ny tian'Andriamanitra aseho mampety anao. Le tehana sy le menarana sy ny tarina anie tsy ho an'Andriamanitra, fantatsika anie zany. Ny mpiandry ondry anie rehefa mitady ravinahitra ho an'ny ondry, nga izy mihinana ny bozaka iny. Ho an'izy ny bozaka iny, ho an'le ondry. Andriamanitra zany matoa mitarika anao tsy ho anazy anie, ho anao. Matoa izy mampianatra toetra, tsy ho anazy loatra, fa ho anao. Fa avy eo mahazo aina izy mba hahafahany maka anao. Zay kosa aloha ngeza be zay. Alleluia. Safoky vetivety le momba ny fahafahantsika miaina an'le teo-panahy avy amin'ny communion. Tsy maintsy avy amin'ny communion tsika mianatra an'le malemy fanahy. Manjary lasa tsy vokatra le izy, fa lasa endrika. Endriky ny teo-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Tsy forme le izy fa fruit. Avy amin'ny fanamasina ho anatinao mitarika anao no mahatonga anao malemy fanahy. Zay mahatonga antsika mivavaka mba aneho an'le fahalemem-panahy amin'ny etaeta. Renao zao zay toetra zay, zay vokatry ny fanahy sy toe-panahy zay, dia ny réaction sy ny feedback tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao, mangetaita an'le izy ianao. Raha vao mangetaita an'le izy ianao, tompo, te halemy fanahy, tsy te ho mora tezitra, tsy te ho mora sorena, te ho karazan'olona mora miantra, mora mamela heloka, mora mamindra fo, dia manomboka eo fanamasina hitarika anao, atonga anao hiaina an'izay vokatry ny fanahy zay. Satria le izy efa ao anatinao vonona ny aseho. Tsy mirakla ny ilainao fa Jesosy. Tandremo zany diso. Marina fa niresaka sika androany Andriamanitra manao zava-mahagaga, fa tsy zava-mahagaga iny ny teny ilainao, fa izy. Avereno, tsy mirakla ny ilaiko hoe fa Jesosy. Fantatra hoe eniko anaty fona hoe tsy zay tianao tenenina fa toerintsika mponona le izy. Todetsika izy tonga eto, ka le mirakla mihitsy. Ka mianatra tsika. Hitanareo amin'izay, mahatonga le izy tsy avototr'Andriamanitra satria le zavatra omena ny lasa mibahana. Nefa tsy tokony le zavatra omeny fa izy. Raha ataontsika misy tanora anankiroa mifankatia zao, dia mba hoentina le tovolahy amin'ny restaurant foana, dia isaky tonga le tovavy dia any amin'ny restaurant indray tsika. Restaurant isaky tonga. Allô, restaurant. Natory tsara ianao, restaurant. Na le tovolahy gaga hoe ohatrany tena ohatrany tsy milamina izy zany. Ary mety hivady efa tonga eo amin'ilay voady eto anatrena Andriamanitra, izao ianona nanana raha-panakarena be dia manaiky hampiakatra anao raha restaurant ianona seo. Tsy ny zavatra vita no mahatonga antsika makeo aminy fa izy. Amin'ny voalohany ohatrany tsy azo zay resaka izay. Eny ka androany maraina zao tia misy problema am-bola, mirakla am-bola zany ny ilaiko. Tia misy problema na aretina, mirakla na fanasitrana zany ny ilaiko. Fa Andriamanitra mampianatra antsika. Tsy iny fa izy. Ary faharoa, rehefa hitranga le fahagagana, satria hitranga le fahagagana, ataovy amen, dia fantaro fa tsy le fahagagana no asambatra anao fa izy. Farany, ao amin'ny communion, miombona toetra ianao anahaka an'i Jesosy. Manantona ny fahalemem-panahy an'i Jesosy ianao. Fa ao amin'ny union, rehefa tonga eo aminy ianao, dia ny fahalemem-panahy an'i Jesosy amin'izay no lasa mitondra anao. Ohatra anankiray anatin'ity le hoe union ity amaranako azy. Ao amin'ny communion hitan'ny olona fa ianao nampiasain'Andriamanitra tao amin'ny communion. Zany hoe en'ny olona iray nisy paster mivavaka, nitranga le izy ndry. Dia rehefa mijery le paster, le paster tsy za iny fa Jesosy. Avereny communion zay. Fa ao amin'ny union tsisy nafantatra koa hoe nisy paster mivavaka. To dia voafafa le paster sy le mpanompon'Andriamanitra. Fa Jesosy rehetra ny hita hoe fa izany hoe dia tsy efa dia nitranga aloha le mirakle. Fa inona no nitranga tao le fampakaram-bady? Feno divay tao, zay fotsiny. Tsisy nafantatra koa hoe Jesosy nanao an'ilay izy. Iny le endriky le za miena, izy mitombo.
za tsy hita, izy no hita. Mety hena zany ny fifampitenenatsika hoe mivavaka ho anao a? Satria mivavaka fotsiny dia aloha hivaly any dia tsy fantatry ilay olona koa hoe ianao no tena namorotra an'ilay lohalika ho anazy. Tsy hita intsony ianao. Zay ilay union. Tsy hoe tsy hita intsony hoe tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Sao dia avadimpoady hoe union, efa union zao tsy hita intsony eo amin'ny fanatrehan. Ny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray unité, miombona. Tena kaikinao avy eo amin'ny communion hoe a. Mahazo ain'Andriamanitra mampiasa anao. Mbola hita kely ianao hoe. Fa ao amin'ny union hoe a. Izy ireny sisa ny hita. Avy ireny tsisy mahafantatra akory hoe nandray anjara ianao. Dikan'izay mitsangana. Ao afantananao dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny sekolim-panasitrahana androany. Isaoran'Andriamanitra fa tsy miova izy. Tsy ny zava-manahirana anao ny tsy hainy atao. Renao ngamba n'ilay teny be dehibe ireo. Sokafo ny fonao dia asio fankasitrahana ampololotra be avy any anaty. Hoe Andriamanitra misaotra anao. Misaotra anao. Mankasitraka rea. Mame voninahitra anao amin'ny fony manontolo izay. Nampatsiahivinao androany tokoa fa Andriamanitra mahagaga tsy miova ianao. Tsy ny zavatra hovaina ny mahatery ianao satria izay ny zava-panahy. Fa izahay tonga eo aminao miova mihitsiny. Mahazaka izay ataonao. Tsy ho sarahany zavatra ataonao. Tena ho tafiombona aminao sy ho tafiaraka aminao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ray sy ny dera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay. Ampianaro indray izay a. Araka ny teninao hoe mianara amiko fa malemy fanahy. Ampianaro ny zanako tsirairay avy tonga eto a. Iaina fahamamiana, fahalefana, tsy ho mora tezitra, tsy ho mora sosotra, tsy ho mora mandray atendro no hatonga n'le mora miakatra mba hijanona treo izay karazam-piainana izay. Satria tsy te hampalahelo anao intsony izay. Misaotra anao ihany koa fa rehefa mety ny toetra anay dia eo ny fanotronanao maneho zava-mahagaga tsy izy voatery ho fantatray na takatry ny finoanay ho samborina. Raha amin'ny anaran'i Jesosy a, me mandroso izay mila fanampianao tokoa fa izahay natao hiena, fa ianao natao hitombo. Mianatra izay mba tsy ho hita intsony amin'izay mampahazo aina anao miaraka aminay aneho sy anao zava-mahagaga fa aoka ho enao irery no hita. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao fafantanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Manasitrana ny tompo amin'ny teniny. Manasitrana izy fa eto ny heriny amin'izao. Isaoran'Andriamanitra ny toe-pahasalamanao, ny toe-panahinao, ny tokantranonao, ny rehetra mahakasika anao. Hoe voninahitra fotsiny Jesosy. Misaotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny toe-panahinay izay volavolainao, amboarinao, tefenao, itsinao, ampaherezinao, atsanganao. Misaotra ny amin'ny fiaina tokantrano tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fiaina pahasalamany tsirairay avy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahasalamany vatanay tsy sarobidy noho ny fijoroan'ny toe-panahinay ampety anao. Mino izay kosa fandroa maraina, ny diakapoka ny aretanao dia fanasitrana mahaimaim-poana ho an'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononako ataovy amin'ny faritra marary ny tany ankavanana. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay fanaintainana. Fahoriana, tsy fahazakana hatsika, sery, fahaseporana, alergia, asma, ninona mety any amin'ny taolana. Esory mihitsy anatin'ny sainao any efa mandroso taona pastera, rehefa mandroso ny taonanao dia mandroso tanjaka ny taolanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ny anaty ray manontolo ny tovy, hatrany amin'ny maso ny loha, aoka hitsahatra sy hifarana izao maraina izao ny migraine. Maheno tsara ny sofinao, mahita tsara ny masonao, mandre fofona tsara ny oronao, mandre tsirokana tsara ny vavanao, tsy marary ny ady-vavanao amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Fiain'Andriamanitra ao anatinao, mamakivaky ny any anatinao any, mitelona ny mety maty rehetra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa rava-sipotika ny cellule cancéreuse rehetra. Na ny efa ela, na ny voaingana, na ny voamitsiry, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona élément mety ho lany ao anatinao, calcium, potassium, na inona, na ra, na tsoka, na cellule mila solona, Andriamanitra ny famoronana izy. Misy amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ianao ho salama, hiala ny faharofy, anaran'i Jesosy. Tsy reraka izany ianao, matanjaka ianao. Ampitoromaso, mazo tomana. Anaran'i Jesosy.
amen. Mahazo toerana indray aloha ary. Leo fanatritsika fanomezam-boninahitra ny tompo satria eto amin'ny fanatrehany misy ny fahavokisana, fahafampo, fahabetsahana sy fahatsarana. Tain'i Jesosy mihina fa voaraintsika ny teny mitoetra ho Andriamanitra mahagaga izy. Andriamanitra ny fahagagana izy, Andriamanitra ny impossible izy, fa namamaika azy tsy le zava-panahy satria zava-panahy mirakla. Zay avereno, zava-panahy mirakla hoe fa toe-panahy ny fahalemem-panahy hoe. Dia manomboka androany hoe mianatra malemy fanahy fa tsy hoe mitady mirakla. Amen. Dia ao an-trano any am-piasana amin'ny zavatra rehetra dia mianatra tsika miaina ny fiainan'Andriamanitra, mianatra miaina ny toetra n'Andriamanitra. Tain'i Jesosy daholo mihinao fa voatantsika eto anatin'izay sekoly marain'izay. Misy zavatra sitranao dia le farany iny tena ngeza be. Misy taona mbola fantatra hoe ianao nivavaka ho an'ilay olona ohatra. Misy taona mbola re ihany hoe nampiasain'Andriamanitra ianao. Fa hisy fotoana amin'izay mitranga ny zavatra rehetra fa tsisy nafantatra akory hoe ianao niaraka tamin'i Jesosy. Ary Jesosy nahazo aina tamin'ny toe-panahinao. Ozy ny fomba fiteny izay hoe incognito. Tsisy mahalala. Ary mety izay natonga Jesosy ny teny hoe aza velo ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Fa tonga dia tsisy mahafantatra fa ny asa Andriamanitra. Dia rehefa manontany fa iza nanao an'ilay izy? Andriamanitra fotsiny. Iza ny olona koa? Tsy haiko, Andriamanitra ny asa. Zay amin'izay ny objectif ny union. Taontsika hitsangana no fahafatana dia saotra n'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Saotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fivoriana, fotoana ny fanatrehanao, saotra ny amin'ny teny, saotra betsaka amin'ny zavatra rehetra. Raisy ny dera sy ny Lazara ny voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny fataterahany tsodrano eo amin'ny fiainanao. Ho aminao any ny fitiavan'i Jesosy, ny fitiavan'ny ray, ny fahasoavan'i Jesosy, ny communion avy amin'ny fanahy-masina. Ho arovana tsy anatsiny ambara-piavian'ny tompo ny fanahanao, ny ainao sy ny tenanao. Mandehana fa ho marina aminao ny tenin'i Jesosy ary indro izao mbanao mandrakariva ambara-patoga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Journée bénie, mamarana ny volana amin'ny voninahitra, hanomboka mois de juillet anao miaraka amin'ny fahafenon'Andriamanitra, ny fitariany, ny fahasoavany, ny fahatsarany sy ny fitahiany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Mazotoerina fetivetikely azafady.